Maro ireo olona sedra ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao, indrindra eo amin'ny fiatrian'ny fiainana andavanandro manoloana ny olan'ny fandriampahalemana, eo ihany koa ny olan'ny délestage izay tena mampigaikaiky. Manoloana izany dia nanaitra ny fitondram-panjakana sy ny governemanta malagasy androany ny filohan'ny antenimieram-pirenena Andriamatoa Tokely Justin mba hanatsara ny ezaka atao manoloana ireo olana samihafa ireo ary ihany koa mba hijery vahaolana maharitra. Tompolahy sy tompovavy, raha fehezina izay voalaza rehetra zay dia fakahirezana no atao amin'ny mpitondra sy ny tompon'andraikitra ka hoy izay hoe aza-kivy fa izay mandeha ihany no vakivaky tongotra. Tohizo ny asa fampandrosoana ho an'ny firenena fa tsy ny fosotra akory no tsy ambolem-bary. Ny antenimieram-pirenena moa arak'ireo santionana efa voalaza rehetra reo dia mandray ny andraiky ny feno ary vonona mandrakariva hiatriky ireo adidy miandry. Misy fiantraikany eto Madagasikara ihany koa ho ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny olana iraisam-pirenena izay mitranga amin'izao fotoana izao. Isan'izany fampiakaraketa nataon'ny filoha Amerikanina sy ny fanapahana ireo famatsiam-bola samihafa izay mamaritra tetikasa maro. Eo ihany koa ny ady eo amin'ny samy firenena izay mety hiteraka olana ara-toe-karena sy ara-ekônomika. Tokony handinika sy handray fepetra manoloana ireo olana ireo araka izany fitondram-panjakana malagasy mba hampiana ny fiantraikan'ireo olana ireo eto amin'ny firenena, indrindra eo amin'ny fiainam-bahoaka raha ny fanazavany. Eo amin'ny resaka iraisam-pirenena indray dia iarahantsika mahita ny zava-misy amin'izao fotoana izao mahakasiky ny fepetra izay raisin'ny fanjakana Amerikanina eo amin'ny resaka fanakalozana ara-barotra, ny fanapahana ny famatsiam-bola maro samihafa amin'ireo tetikasa mahazatra, eo ihany koa ny ady maro samihafa amin'ny samy firenena toy ny any Rosia sy Ukraine, ny any Israely sy Palestina, ao ihany koa ny ao amin'ny République démocratique ny Congo sy ny Rwanda izay samy misy fiantraikany amin'ny fiainana zao tontolo zao sy eto Madagasikara. Ka tokony asiana fandinihana tsara sy andraisana fepetra ihany koa eto anivon'ny firenentsika mba hampiena ny fiantraikany zany rehetra zany amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Tokony andama tsara ireo fanehoan-kevitra politika maro samihafa ihany koa ny olom-pirenena ho hiatran'ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Matetika dia sakana ao amin'ny asa fampandrosoana ny ady hevitra misy amin'izao fotoana izao raha ny fanazavany. Ka sivanina tsara, lalinina ambony, lalinina ambany ireny hevitra politika misakana antsika tsy hiroso ireny satria fotoana izao hijerena ny arena izay ananantsika sy nomenjanahary antsika entina hampandroso ny firenena sy hampiadanana ny vahoaka malagasy. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany 9 Mey ny fivoriana ra-potoana voalohany antenimieram-pirenena amin'ny taona 2022 ity izay tanterahina mandritra ny 80 andro. Isan'ny toe-javatra voalohany sakana ao amin'ny fampandrosoana ny firenena ny tsy fisian'ny fandriampahalemana ka tokony atao vaindondra raha ny fametrahana ny fandriampahalemana sy ny filaminana eto Madagasikara raha tiana ny hametraka fampandrosoana ho ny sombam-bahoaka Nicolas Randrianasolo voafito amin'ny distrikany Betroka androany. Tokony hojerena hoy izy ny fototra mahatonga ny trangana tsy fandriampahalemana miverimberina sy manjaka eto amin'ny firenena. Miteraka fahasahiranana ho an'ny vahoaka ihany koa ny tsy fandriampahalemana ho ny fanazavany. Dia tokony jerevana lehibe koa zany hoe ino ka mahatonga olo manao fantakandarana goavana ny fivona zamala kokoina kasaiza mahatonga anaka amin'ny teny foana hoe rehefa mikabary zany ro manam-pahefana rehetrarehetra dia tokony tenena sinenao misy zany hoe fandriampahalemana io tena zavatra tara-panena. Dia avy eo koa aza dia mandany andro koa sika zany ianao ny resaka hoe fampianarana mba tonga fototra sy voalohany fa bazerevina segment teknika satria ny olona fa na seconde na première mianatra amin'ny teknika dia mahita asa zany. Avy eo ny volan'ny population
population farany zay olona angatarina zavatra amin'ny problème olona fotony kanefa ny budget ndreo zany tsy ampy rehefa kibotinao na tomboka dia vezivezy fanazany za mahatonga tsy fandrimpahalemana misy zany kandraka zany dia fandrimpahalemana zany tokony sy le matetika satria sahiran'olo tsy fantadiarina eto amin'ny tany firenena indrindra ireo zay any amin'ny fotony ambanivohitra any zany noho ny tsy matao todiny ito andrenivohitra koa sahiran'ireo mpanambola zay mpanao opérateur économique tratran'ireo tsy matao todiny satria hitanao mba misy zavatra kely tokony angalariny dia mamono misy ireo manafika avec attaque amena armée nefa eto ny tena misy ny gendarme ny polisy ny maramila nefa dia mbola mitranga zavatra salamizany tokony ho voiziny tompona ndraiky mpanjakana ihany koa ny fametrahana ny fandriampahalemana ho hisy laharam-pameana ho hiatrany itsony-bavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo tsy tokony hisy laharam-pameana amin'ny fitondram-panjakana ankoatra ny fandriampahalemana sy ny kibo ho ny fanazavany zany tokony laharam-pameana za zany resaka kabary lava hoe mihaona amizao miana amizao sy laharam-pameako zany areo zany tena zavatra sely amiko hoe kibo tigny olo mosary fandriampahalemana atao zay zany tokony kabary ombenimbeniny zay zany tokony mahasoa ny vahoaka ny mpitondra eto Madagasikara zavatra zao zany fa tsy resaka hoe nanao an'izao sika niarao an'izao sika na nisodika tamin'izao sika sy zay laharam-pameana olona votokan'izao fa dia kibo dia fandriampahalemana maharitra inona ny antony dia zay zany tokony vahana satria manjary manapotry firenena sika zavatra zay na reo mpamatsy vola reo na reo tourisme reo sy avy eto Madagasikara ohatra ka hoe sy mandrimpahalemana eto amin'ny tasy firenena mitaraina ny solombavambaoaka voafidy tao amin'ny distrika Nios Barthelemy Razaka lany tamin'ny vovonana Irmara fa misy solombavambaoka hafa mitokana foto-drafitrasa ao anatin'ny distrika Nios izay tsy mba nisy fifampiresahana tamin'ny olo-boafidy tao an-toerana akory mifanipaka amin'ny fitsipika anatin'ny antenimieram-pirenena nefa izany ho ity solombavambaoka ity ka tsy azo ekena tsy vitany izany fa miezaka manaratsy ny olo-boafidy an-toerana ihany koa izy solombavambaoka io raha ny fanazavana hatrany manana adidy amin'ny fampandrosoana distrika nahalany azy ny solombavambaoka tsiraray ka tsy tokony isany fifampitsabahana andraikitra sy fifanitsahana fatra iadidiny avy ho ity solombavambaoka ity hatrany miantso ny tompona ndraiky mpanjakana moa ny tenany fa tsy azo ekena ny zavatra toy izao raha ny fanazavana hatrany ny zavatra tiana ambara voalohany ianao olo-boafidy dia misy discipline atao anatin'ny assemblée nationale zany hoe raha anao olo-boafidy amin'ny toerana distrika ray dia sy tokony tokana na iza manasa anao na iza manasa anao raha sy misy fampiresahana amin'ny samy député fa sy tokony tokana zava-bita any amin'ny toerana n'olo hafa tsy mety zany anao mitokana koa mbola rahanao fanaratsiana le izy aminay zany tsy mety tsy azo ekena misy zany ary za tsy manaiky an'izay ary izay nitambaranay ao anatin'ny faritra Olombe fa nisy olona nanao an'izany tao anatin'ny faritra fantenenay dia nijanona fa misy olona avy amin'ny faritra koa manao an'izay dia sy ekenay le izy ary zay zany mampahafantarinay ny mpitondra fanjakana fa tsy azo ekena ny fanitsaka plate-bande zay le izy